tanteraka kosa indray mijery fotony fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra nanomboka ny zoma lasa teo ny vony mpitandro filaminana dia ny zandary izany sy ny polisy pirenena miaraka tamin'ny ministerany fitaterana tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka zato andro hijerena ifotony fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra dia indrindra eo amin'ireo lalana izay miditra an'andrenivohitra sy mivoaka ny andrenivohitra moa izany toa jerentsika anjary ny sary mirakitra izany. Nanomboka ny zoma lasa teo ny fanambin'ny zandary miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ny polisy pirenena sy ny ministeran'ny fitaterana amin'ny anenana ny fitoanana ho an'ireo faritra mivoaka sy miditra an'Antananarivo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka zato andro ampihenana ny fitoanana eto andrenivohitra ity asa nanomboka ny zoma lasa teo ity. Ireo lalana mivoaka ireo lalam-pirenena no tafiditra ao anatin'izany ka isan'ny malaza ratsy amin'izany ny fitoanana etsy Anosizato sy eny Mahazo ary ny eny Talatamaty. Ny zoma lasa teo no nanombohan'izany ka tamin'ity andro voalohany ity dia hita tokoa ny fihenan'izany fitoanan'izany raha ho an'Anosizato manokana ny jerena. Ao anatin'ity ezaka zato andro hanenana ny fitoanana ity dia miara-misalany zandarmaria, ny polisy pirenena ary ministeran'ny fitaterana. Vao andro vitsy monja dia efa hita sady ny fihenan'ny fitoanana ka azo lazaina fa efa voafehin'ny zandary sady izany ka antenainy maro indrindra fa ireo mpampiasan'ny lalana mba hitohizan'ny asa fa tsy hijanona amin'ilay ezaka zato andriany. Tanjona amin'ity fanenana fitoanana ity ny fanenana izany koa ho 20 ka hatramin'ny 30 minitra mandritra ny heure de pointe ary 7 hatramin'ny 10 minitra mandritra ny heure de creuse. Tanjona amin'izany ihany koa ny hanenana ny fijanonan'ny fiara tsaradrariny ka mampitoana ny famoivoizana. Jerena manokana ihany koa ny sady tamin'ny fivezivezen'ny sarety izay isan'ny mampitoana ihany koa ny fitoanana raha ny fanazavana voarainy. Trangany iray isan'ny mampiteraka sy mampisy fitoanana ny fahamaroan'ny mpivarotra eny amoron-dalana raha ny fanazavana trano ka isan'ny koa ny fanafoanana na fanenana ny isan'ny mpivarotra eny amoron-dalana. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompotra andraikitry ny zandary dia efa voafehy momba fitoanana fa ny fahamaroan'ireo mpivarotra amin'ny mbahan-dalana kosa no mbola ezaka betsaka. Fantatra ihany koa fa efa miparitaka ary mahenika ireo toerana isahana ny renfort avy amin'ny CIRGN izay miasa tsy akijanona hatramin'ny 10 alina. Olana goavana mbola mampitoana ny famoivoizana ihany koa fa raha tsy ny akamaroan'ny lalana eto andrenivohitra ka hiezaka mafy ny mpitandro filaminana dia tsy ho voavaha ny olona amin'ny fitoanana. Miantso fiara-miasa rehetra ny zandarmeria mba entina hanatanterahana ny ezaka fanenana ny fitoanana eto andrenivohitra indrindra ny faritra mivoaka sy miditra an'Antananarivo mihazo ireo lalam-pirenena. Entanina araka izany rehetra indrindra ireo mpitondra fiara anaiky ny fandaminana apetraky ny mpitandro filaminana.